Ndreo fanahy solasan'ny devoly fandarana manokana eto amin'ny TNTV isaky ny alarobia amin'ny 7 fampianarana tenin'Andriamanitra atao anasananao izany famonjena ataon'Andriamanitra mitsirairay avy fagagana ataon'Andriamanitra mitsirairay avy raha manaiky an' Jesosy izy fanasitranana men'Andriamanitra koa ho anao tsy hanavahana atoko-ponoana tsy hanavahana sarangan'olona irahanao amin'ny rahalahy mpitoroteny Patrick Bera Randrianarivony ndreo fanahy solasan'ny devoly fahalomeravantsika rehefa namalala ny tokantrano amin'izao fotoana hitoriana ny ten'Andriamanitra eto amin'ny TNTV isaka alarobia amin'ny valala izao dia fahalomeravantsika amin'ny anaran'i Jesosy hivavaka aloha tsika raha hanomboka amin'ny fotoana amin'izao fotoana izao sotra tompo ny fahasoavanao sy ny fahalehibiazanao mbola afaka mivavaka izay ary manao ny asanao eto amin'ity toerany ity sy ho an'ny olona tsirairay avy izay tokantrano any ianao anie ny asa tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy ary ny devoly dia ravaravatra ny elingelina amin'ny anaran'i Jesosy sotra tompo amena ny lohahevitra entsika indray zany amin'ny tiandroany ity dia hoe misy fiafarana tsara ny olona mandray an' Jesosy misy fiafarana tsara ny olona mandray an' Jesosy ry havany raha mandray an' Jesosy ianao dia misy fiafarana tsara ny fiainanao manasanao mba raha izy hoy ny Hebreo 1:10 mantsy 9:10 manao hoe fa amin'izany ny tsara lavitra ny oriny dia ny any an-danitra ary noho izany Andriamanitra tsy mena raha tao hoe andriamaniny tanao zany tsy menatra mihitsy Andriamanitra fa manaiky anao Andriamanitra satria efa nanamboatra tanàna ho an'ireo izy efa nanamboatra tanàna Andriamanitra Hebreo 1:10 ka raha manompo an'Andriamanitra tsara ianao dia anomana zavatra anao Andriamanitra hoy no Salamo 4 io ny 9:7 hoe kanefa aoka ho fantatrareo fa efa navahan'i Jehova ho azy ny tsara fanahy Jehova iaino raha miantso azy ao izy efa navahan'Andriamanitra ny tsara fanahy ka raha noho izany manasa anao zay mba hiavaka ianao raha mivavaka dia tsara fa ny olona dia zao mety tsy mivavaka ianao mety alefa nitoroteny dia zao tsy taitra ianao zany efa manasa anao fa Andriamanitra zay doriko dia hitondra anao amin'ny fahafahana mandrakarivo tia hamonjy anao Andriamanitra hiavana tia hanafaka anao izy raha mety ianao hoy ny teniny ao Timoty 1:2 hoe miadiny ady tsara ao izy midiny ady tsara ary azony ny fiainana mandrakizay noho izany ry havana malala ny Paoly apôstôly dia niady hatramin'ny farany nanompo an'Andriamanitra farany izy natateraka ny fiazakazahany izy natateraka ny fiazakazahany apôstôly Paoly voninahitra ho an'ny tompo ao Timoty 2:2-7 dia misy teny manao hoe efa niady tsara aho natateraka ny fiazakazahako ao izy nitarizina nitahiry ny finoana aho 9:7 amin'ny Timoty 2:7 fahatr''zao dia niterizina ao ny sadrybonahitry ny fahamarinana izay omen'ny tompo mpitsara marina tanao terizina izy ka raha tena manompo ny tompo marina ianao dia anana zany fitirizana mandrakizay zany dia any ny fiainana mandrakizay misy anao ka manasanao atompoko mba tena nompo an' Jesosy tsara ianao raha hitoriana ny filazantsara eto amin'ity toerana ity eto am'izao tele TNTV zao zay hitonanao ho an' Jesosy io voafoy ianao dia zao voavonjy ianao dia misy fiafarana tsara ny faranao raha mety ianao dia zany fa ny olana dia zao ny olona dia variana ny fiainana manasanao mpitoroteny Patrick Bera hiavana aza variana am'izao fiainana zao aza variana ny fiainana zay mandalo raha izy Jesosy ho mpamonjo ny tenanao manokana dia anana fiainana mandrakizay ianao zay moa dia atsoatsy dia anomana fitoriana filazantsara lehibe indray zay amin'ny toerana anankiray dia edomeko anao eo io toerana daty io daty amin'ny 5 septambra 2025 eo amin'ny fokotany Madera namotana izany dia raha eo amin'ny CSBD moa zany namotana dia eo amin'ny Atsimikely eo dia misy an'izany toerana zany dia misy toerana malalaka ao dia anatsonanao na izy ianao na izy na manana olana problème hoy ny slogan manao hoe eto ny jamba moana marenina kily maina
diabetika tapaka lalandra fampisaviana fa anasitra anazy jesosy ry havana malala inona n'olana ny fiainanao mila manatona an jesosy ianao tongava ianao ny fitoriana filazany tsara manina io satria tena idonanao misy jesosy raha tsy afaka miota zany ianao misosotoka lava foana ianao tena mpimamy lava foana ianao meko témoignage ianao io misy rahalahy anakay de meko témoignage ianao ianao de efa nandeha ary témoignage io de averiko aminao kely io amty androany ty hoe zany ny fanafahan jesosy ry havana voninahitra ho azy lehiany faly miarabantsika ny tokantrano ry havana malala amizao fandarana manokana eto amy teny TV de eto moa misy fijorona vavolombelona tena zava-magaga nataony jesosy zay tsy haina iny tsy iresaka izany ho anareo ny tokantrano any ka misy rahalahy eto akaiketo de aloha izy no anambara azy ny anara moa rakotonirina Olivier Michel ny anarany ka dia itsora volombelona izy nanafahan jesosy azy fa aloha izy niteny fa tsy zao akory voninahitra zany ho an'Andriamanitra no ijoroako vavolombelona eto za de voafatitra ny asany devoly taloha tamin'ny fisotrotoka foana sigara fitenenany ratsy ny fitapitaka majinijinika sy ny sisa de nahita fandarina tamin'ny raha télé anankiray za to nisy ny mpitoroteny Patrick Hubert de ny endrika resy lahatra nakan'ireo de nifanatona de tafaresaka taminy de nentina ambavaka sy nametrahany tanana de akehitriny tsy te erika n'izany toka sy sigara ka voninahitra ho an Jesosy fa mba manentana ho anareo za zay mba te hiova ohatranahy mba hanatitra ny mpitoroteny Patrick Hubert satria izy no nanafaka anahy tao anatin'ny lavaka mangitsikitsika ary voninahitra ho an Jesosy rery any fa de ny tokantranoko tompoko de milamina tsisy korotana tsony atretiko ka hatramin'izao fa de filaminana Jesosy no nitahy anay resy ny fiainanay rehetrarehetra milamina sara hatramin'izao ka mba mangataka ho anareo zay mba resy lahatra mba hanatina hivavaka fa tsy zavatra tsy hay Jesosy fa tsara Jesosy tokony hanatina azy tsika zany raha teo afaka amin'ny fangejana samihafa de zay no ijoroko vavolombelona eto ka voninahitra no meko an Jesosy tompo misy fanontaniana kely apetrako aminao rahalahy Olivier afrina moa zao ny misotra ny ataoko sy foka sigara de afrina anao firy taona anao zany no ninana an'io raha ny foko sigara sy sitokotoko aloha zany de teo amin'ny 12 taona teo 12 taona 12 taona fa rehefa tonga teto anao vovavana de tsy terika atsony nanomboka tamin'ny andro ary na olona mifoka sigara io de tsy tatiko na misotro toka io de tsy tiako nefa za taloha amy 5 maraina vao mifoha am-pandriana de io zavatra tadiaviko indrindra io sy sigara fa ankehitriny tsy tiako tsony zany fa afaka tanteraka tamin'ny fahazarany ratsy io no misy ny mpitoroteny Patrick Hubert moa zany ny tena Andriamanitra Jesosy Kristy no tena isorako satria izy namela ny zavatra nataoko rehetrarehetra ka voninahitra ho anazy fanontaniana farany rahalahy Olivier enao zany zao inona zany zao no ataonao am'izao zany am'izao fotoana zao zany inona zany zao nataonao am'izao zany inona zany tena fiainanao am'izao tsy misosotoka atsony ianao fa inona zany zao nataonao am'izao fiainako am'izao tompoko de ohatrany misy vao misy fotoana kely zany de ohatrany te hivavaka foana tsy androko mihitsy zay atonga ny herinandro atongavako aty iny ary ohatsika ny atokantrano any zany zavatra nataony Jesosy tompoko voninahitra ho azy rery any anazy voninahitra zay moa de fitaovana kely fotsiny any zay fa zavatra ao anatin'ny fonay de zay anafaka takataka azy zay mifanamasin'Andriamanitra zay tonga de manafaka n'olona amin'ny fahotana zay fanan'Andriamanitra zay fa fana zao tontolo zao de mampangisika ny olona alohan'le fahotana fa fanan'Andriamanitra kosa tompoka mampaiky fahotana ka de voninahitra ny tompo sotranao rahalahy tahiny tompo ianao ekeny ianao mba haritra hatramin'ny farany am'izao fanompony zao voninahitra moa ho an Jesosy riany ka de mirapanao am'izany rahalahy Olivier hitanao jere zao afaka le lehilahy ka zay lehilahy fitoriana filazany tsara ry havana raha mila mihaino fitoriana filazany tsara anao de ho afaka tahaka an'izany koa ka manasanao tonga amin'ny 5-6 septembre 2025 eo vokotany namotana Madera eo atsimony CSPD namotana izany
misy toerana malalaka ao de anatsona atsika rehetra. Ohatra ko moa anao tsy andronao zany de afaka hotongy anao anatrika le fivoriam-bavaka zay ataonay eto atokantrano izany sabotsy sy ny lahady. Iny mandehandeha iny ny fanasananao sabotsy ny lahady manomboka amy 9 ka hatramin'ny 12 izany anasananao. Enao tena mila famonjena, mila fanafahana, misy azo ny devoly foana, voasaka ny devoly foana na ny asanao, potika ny asanao, ny fiarinao, marary foana ianao, mila fanafahana ianao tompoko, mila fanavotany ianao. Ndreto izahay ivavaka ho anao, metratananao anao, de sao ho afaka ianao, voavonjy ianao, de hiala amy karazana fahotany ianao, raha mety ianao, voninahitra ho any Jesosy le ihany. Akatao fotsiny ny teny de tondra fitahina tompoko, voninahitra ho any Jesosy. Hiditra am'le saritsika am'izao fotoana izao. Inona ny hitanao am'le sary voalohany dia misy lehilahy io mitondra baiboly, mitondra megafona de mitory-teny izy io. De rehefa mitory-teny izy io de miteny an'le lehilahy anankiray manao hoe manatona zay tapa-kevitra ozy izy. De tapa-kevitra tokoa ty lehilahy ty antonony antenin'Andriamanitra. Aoka ianao mba tapa-kevitra koa ianao andray an' Jesosy androany. O le tenin'Andriamanitra amy Jakoba 4:15 hoe manatona an'Andriamanitra de anatona anareo izy. Diovo ny tananareo ry mpanota ary taovy madio ny fonareo ry mporoasaina. Diovo ny tananareo ry mpanota raha mbola misy ota ny fiainanao, diovy zany, manatona an' Jesosy aingana ry havana de ho afaka ianao. Jaona 4:9 fa 4:30 raha ny zanaka anao anafaka de ho afaka tokoa ianareo. Ka noho izany ry havana manasanao zay mba anatona an' Jesosy de isefarana tsara ny fiainam-pananao de ho any an-danitra ianao. Jaona 4:7 zay rehetra ny meny ray ihany anatona ary zay manatona tsy laviko misy Jesosy. Ka manasanao tompoko tena anatona an' Jesosy ianao, hiala amy karazana fahotana. Tsy anenenana nge zany miala amy fahotana zany de voavonjika ianao zay tena fivavahana teti-ditavina de ianao tena miala amy fahotana. Raha mbola mpanota matsy ianao tsy hiditra zany lanitra zany. Zay mahatonga mpitory-teny Patrick Bera misista mihitsy hoe aoka hiala amy fahotana ianao. Hiditra ny sary faharoatsika de inona ny hitatsika am'izao fotoana izao. De misy lehilahy anankiray io zay nametrahan'le mpanompon'Andriamanitra tanana de mibebaka izy. Bebaka ao Jesosy fa mamelany fahotako ozy izy. Bebaka izy ka manasana koa mba hibebaka. Ny olana de sao mahafony olona, ohatrany tsy tia lala tenin'Andriamanitra ny olona, manitretehina fotsiny mitompoko de voavonjika ianao e. O Salamo 1:12 hoe sasao madio de afa-keloka ary divo de afa-pahotana. 1:7 Salamo 1:15 fa tsaroky ny fadisoko ary eo anatrehako mandrakariva ny fahotaka. 1:4 Salamo 1:15 taminao de taminao ihany nanotako ary zay ratsy amy masonao nefa nataoko ozy izy. Zany ny tenin'ny mpanao salamo. Ka noho izany ry havany matsiarova tena mba hibebaka e. De rehefa mibebaka nge n'olona de fifarana tsara ny farany. Fa raha n'olona tsy mibebaka, ny akabiazan'ny olona mivavaka, mivavaka, milanja baiboly, miditra am-piangonana, kanefa de zao zavatra hita mpitory-teny Patrick Bera mbola tsy mibebaka, mbola miana amy fahotana, mbola miana amy ratsy, tsy masina, tadio tsara. Fa raha olona tsy masina ianao tsy hiditra ny lanitra zany mihitsy ianao. Ary zay mampiavaka anay mpitory-teny fa mandeha nitory amy tenin'ny fahamasinana hoe miala amy fahotana ianao, miala amy ratsy ianao, masina ianao. Inona natao hoe masina? Masina de tsy manao ny fanao zao tontolo zao, tsy manaraka ny fanao zao tontolo zao. Fa betsaka nefa n'olona mpivavaka izy fa mbola manao an'izao tontolo zao any, mbola makany raha misy lanonana kely de mbola mibalina, mbola manao fahafinaretany tany. Tsy afaka miaraka Andriamanitra sy ny fahafinaretany tany ry havana. Ambarako aminao ny naran'i Jesosy zany. Tsy afaka miaraka zany. Fa ndraindray ny olona de mampiaraka an'izany hoe sady mivavaka ihany de mbola ataoko ihany no nataoko. Tsy makany zany ianao. Zay mahatonga any mesista miala tsiny fa miteny an'izany foana hoe tsy makany zany ianao. Ary zay mahatonga hoe vonjeo ny fanahy so lasa ny devoly. Io slogan io vonjeo ny fanahy
devoly de mamitaka tompoko, mamitaka ny olona amin'ny fahotana, amin'ny karazana ota maro, ka raha ianao tsy tonga saina de zao very anao raha mbo tsy mibebaka. Ianao mba miditra am-piangonana ihany, mba mandoha vola ao am-piangonana ihany, nefa tsy mibebaka, nefa mbola miaina tsy fahamasina, tsisy lanitra ho an'izany, vola fotsiny lany. Manatonina ampitony teny Patrick Bery, ivavahany ianao, ametrahantanany ianao, de ho afaka amin'ny fahotana ianao, de potika ny asan'ny devoly amin'ny fiainanao, voninahitra ho an'i Jesosy, de voavonjy ianao, de anana fiainana mandrakizay ianao. Asana apôstôly toko 15 andiny ndraiky amin'ny 30b de milaza hoe hanome fibebahana sy famelan-keloka ho an'ny Israely, ame fibebahana amin'ny famelan-keloka. Ka noho izany ry havana, ame fibebahana ho anao Andriamanitra. Ny Loka moa de 12 andiny ndraiky amin'ny 20 hoe ary lay zanany nanao taminy hoe raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao, ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony. Andiny faharoa amby 20 Luka toko 15 fa ny rainy kosa nanao tamin'ny lakisilahany hoe alao aingana ny akanjo tsara indrindra ka apakanjoy azy. Andiny 4 fa ity zanako ity efa maty fa velona indray ary efa very ka hita indray, de ny faly izy. Tanao zany zay de davin'Andriamanitra le fibebahany matsiaro tena taka ny zanak'Adala. Eka ny matsiaro tena ianao taka ny zanak'Adala amty androany ity, mandray zao toroteny zao, de hibebaka ianao, de sy fifarana tsara ny fiainanao, voninahitra ho an'i Jesosy re ihany. Hiditra amin'ny sary fahatelotsika am'izao fotoana izao, de inona ny hitatsika dia misy lehilahy io zay manolo tena an' Jesosy amin'ny hazo fijaliana, de iry amin'ny sary ilany koa de misy vo hazo, de misy voasary, misy voniny orange. Dika zaza de tokony misy vo mendriky ny fibebahana n'olona, ahafantarana anao hoe tena manompo ny tomponao, de misy vo mendriky ny fibebahana marina ao anatinao. Matitoko 7:9 de misy teny manao hoe mamasa vo mendriky fibebahana, aoka isy vo mendriky ny fibebahana. Lika toko 7:9. Matitoko 7:7 hoe de toy izany ny hazo tsara rehetra de mamovo tsara, fa ny hazo ratsy rehetra de mamovo ratsy. 20 matitoko 7:20 ny hazo tsara tsy mety mamovo ratsy, ary ny hazo ratsy tsy mety mamovo tsara. 20 ka dia ny voniny ahafantaranareo azy. Tanao voniny ahafantarana ny azy, ka raha tena hitanao mihitsy amin'ny vo mendriky fibebahana de tena fantatra mihitsy ianao hoe makany an-danitra ianao. Fa matetika ny olona tsy manana vo mendriky fibebahana. Za mahita olona maro, za efa kristiany, za efa mpivavaky, jereko nefa le bikany, fihetsiny, mbola misotro toaka, mbola manao ny ataony any, de manontany teny lasa kristianina ve ty olona ty, lasa mbola tara foana raha vo any am-piasana, tsy manana hoe conscience akory. Zany ve zay ke de ike de hita aminao hoe raha tena manana vo mendriky fibebahana de misy fatahorana ao anatinao, misy fatahorana ao anatinao, matahotra an'Andriamanitra ianao, matahotra olona ianao, tsy hanao ratsy ianao, fady anao no manao ratsy. Fa saingy ny olona tsy manana vo mendriky fibebahana mavo azy, laza kristiana, ka tena volena aminao am'ty androany ity, ny fiafaranao raha tena ho any an-danitra ianao, de zao de misy vo mendriky fibebahana ny fiainanao. Taka zao sary hitako anaty ao aminao zao, zao zavatra aseho anao zao sary zao, de mba amperitreritra anao zao, anana vo mendriky ny fibebahana marina ianao. Luka 10:10 hoe isy faninana any an-danitra ny ampanoto ray zay mibebaka, isy fanina ny any an-danitra ny ampanoto ray zay mibebaka. Luka 10:10. Ka dia manasa anao havana ho am'izany, ka dia hiditra sary fahefatra tsika, mbola tian'Andriamanitra be da be hoe fa fitititsika ihany le izy. De inona ndray ny hitatsika amin'ny sary fahefatra, de misy lehilahy io de misy soratra hoe Jesosy ny ao anatin'ny fony. Tanao zany, zany ny olona makany an-danitra, Jesosy ny ao anatin'ny fony, tsy misy zavatra hafa ao anatin'ny fo ao. Amena. Io matitoko 5:5 hoe sambatra ny madio apo fa izy nahita an'Andriamanitra. Raha manana fahadiovam-po ianao
de ahitan'Andriamanitra ianao. Fovavao no meko anareo ary fanavavao nataoko anatinareo Ezekela 9:30 andininy 4:20. Matoy 20:15 ratsy meo fotangazazan'olona tsy ahita ny fanjakan'Andriamanitra. Noho izany ry havana aoka Jesosy ny ao anatiny ao. Rehefa Jesosy ny ao anaty de ina le soratra hitantsika feno fiatrana, fahamasinana, fahatsarana rehetra, be fandeferana, be fahasoavana, be famindram-po, be fitiavana, makahalany ratsy. Tanao zany, be fitiavana makahalany ratsy. Ny akabeazany sasany n'olona ozy ako, sasany sy tsy mivavaka, enona mivavaka ary tratrany ihany, mbola faratsiana betsaka ao anaty. Ka mingavy ianao mihitsy toro-teny Patrik Ibera, ampidiro ao Jesosy, ampidiro ao Jesosy, de ho afaka ny ratsy rehetra. Nisy lehilahy anankiray nanatona amin'ny mpanompon'Andriamanitra, de niteny mpanompon'Andriamanitra izy indray andro rehefa avy nitoro-teny mpanompon'Andriamanitra, de niteny manao hoe: o mpanompon'Andriamanitra pastera, inona ho any tokony ataoko fa tsy mety afaka amin'ny foka sigara, tsy mety afaka amin'ny toka, tsy mety afaka amin'ilay foana rongony a. Ozy izy le lehilahy anankiray, de ozy le mpanompon'Andriamanitra tsotra kely zany rahalahy, tsotra kely zany, ampidiro anatinao nge Jesosy. Rehefa miditra ao anatinao Jesosy de zao miala ho azy daholo reo zavatra ratsy rehetra ozy izy. Zany ve tanange anao ampidiro nge Jesosy, de miverenanao afaka ray volana, de miverena eto aminako de ahoana ny mifandeha. Eny ary ndeo ary andramako zany ozy izy, de mivavaka izy tompo, de nametrahany tanana ny fony, midira ato anatiko, midira ato anatiko, midira ato anatiko Jesosy eo, ovao ny foko, mba iova tena tsara, anompan'Andriamanitra tsara, anaraka an Jesosy tsara ozy izy. De nandeha am'izay izy, teny an-dalana de fanenany namana andao Jesosy toke. De ozy hoy le fanahy mibitsika aminy, za nge efa ato anatinao aty. Jesosy izy, za efa ato anatinao, de ina tsy anao tsy araka aminareo a, za efa tsy am'izany tsony. De nandeha indray teny amin'ny toerana anankiray, de nahita namana kokoa de hoe: ndao tsika mirahalahy mbola ivily kely aty, aninona? Mba hifandona kely vera aty. De mibitsika indray le teny, za nge efa ato anatinao ato fa tandreny, tena tsy afaka mandeha tsony ako e. De tonga indray teny an-tsena, tantaraiko anao mihitsy tena zavatra mariny ty. De misy olona natezitra anazy satria ananany vola le olona, de zao am'izay de hitany teny an-tsena am'izay, de ny teny hoe azoko nietreritra ray manao hoe azoko tolony ty, ataoko sahala zao tolo ty. De ozy nay nefa mibitsika amin'ny fanao anatiny manao hoe: ato anatinao nge zay e, ay. De ozy izy tam'le olona zao avereno ny volako lasa niteny malefaka tamin'olona izy fa nangatezitra tamin'olona satria tsapa fa tao anatiny tao Jesosy. Tanao zany, de lasa am'izay izy miverina nakany an'le mpanompon'Andriamanitra afaka ray volana. Rehefa tonga tany am'le mpanompon'Andriamanitra an'izay izy ry havana de inona zavatra nisy. De tonga tany mpanompon'Andriamanitra de teny tam'le pastera manao hoe: tena nety mihitsy nitorevitra nataonao pastera, fa am'izay alehako rehetrarehetra raha misy tady ataoko ny ratsy, na tady isotro toka, le niteneko amin'ny pastera na tady hifoka rongony na hifoka sigara, na inana parary de zao mibitsika foana le ato anaty manao hoe: ato anatinao nge zay e. De lasa tsy manao an'izany tsony a pastera, sotra betsaka nitorevitra fa tena mahafinaritra pastera. Tanao zany, ka tiako lazaina aminao, ampidiro ao anatinao Jesosy de hanana fiainana tsara ianao. Rehefa miditra ao anatinao Jesosy, Galatiana 2:20, voombo niaraka any Kristy tamin'ny hazo fijalianao, tsy zao tsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko Paoly. Rehefa velona ao anatinao Jesosy ry havana, tsy manota intsony ianao, manana be fiatrana ianao, manana fahamasinana ianao, manana fahatsarana rehetra ianao, be fandeferana ianao, be fahasoavana ianao, be famindram-po ianao, be fitiavana ianao, makalany ratsy ianao, be fitiavana ianao. Na de fahavalonao ary de lasa tianao satria ao anatinao Jesosy, voninahitra ho an'ny tompy rery ihany. Hitra amin'ny sary fahadimy tsika am'izao fotoana zao de inona ny hitatsika? De misy lehilahy anankiray ry ambaravarakely, de reto misy namany izy telo mirahalahy reto mandondona ao an-trano. Aiza ianao hoe
ndao isotra raha zoky a de inona ny tenenina sady atsanga ny tanany ary ambaravarakely tsy araka aminareo itsony aho zy izy fa jesosy nanova tanao zany tsy araka aminareo itsony aho fa jesosy nanova mba ho zany ve niteninao rahalahy mba ho zany ve niteninao rabavy zay meno ah am'izao teny tv zao mba hiteny say ianao manao hoe tsy araka aminareo itsony aho hony asan'apôstôly toko fasivio andininy fa raiky amby folo se hoe indro fa efa mivavaka izy indro fa efa mivavaka izy raha tena mpivavaka mariny ianao tompoko de ambaraka aminao fa sa hiteny anao manao hoe tsy araka aminareo itsiny zay satria namana mantsy zay fidio any namana fa raha vo namanao hita ny toetran'olona de namana ka raha namana no namanao ratsy de mety ratsy ko ianao ka manomboka zao elao ny naman-dratsy aza miarakaraka amin'olona misosotoka raha misy raha mitaditarika sosotoka na hitarika zavatra makany amin'ny zavatra hafa na mangalatra na makitra any zany aza manaiky an'zany fa aoko ianao ho tena nompan'andriamanitra maro hony koritanina faharoa toko fadimy ny andininy fa fito amby folo manao hoe koa raha misy olona ao amin'ny kristy olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao ireo izy indreo fa tonga vaovao ireo ka manasanao a efa vaovao ireo mba hanompan'andriamanitra tsara anaraka any jesosy tsara ianao voninahitra de ho any jesosy le ihany ka dia manasanao e ono ny apokalipsy raiky amy roapolo andininy fadimy indro avoziko ny zavatra rehetra avozin'andriamanitra ny zavatra rehetra ny fiainanao raha mpanota azy ianao potikinota ny fiainanao rehefa manaiky any jesosy ianao afaka reniny ianao tompoko sady miteny an'olona misy afaka reniny na hoe hita re tena mpanoty izy jesosy ke de tsy aviatsy ny marina fa mpanota-mba hibebaky zay mahatsara an jesosy rehefa manompany azy a tsy mijery ny fahotanao vita zany izy fa ianao le mibebaka ny dedavina ka raha mety anao bebaingana ry havana malala de voavonjy ny fanahinao manasanao mpitoroteny Patrick Hubert anatrika ny fitorina filazany tsara zay atao io eo amin'io namotana fokotany namotana madera io eo atsimokely ny CSBD namotana de misy tany malalaka ao mangavy ianao tongavy eto ny jamba mbona marenina kilemaina diabetika tapaka lalandraha fa anasitra anazy jesosy enina hatrany misezan'olanty ary manasanao a aza misalasala fa eto am'zany fa hitsangana izany hibata ny sezan'olantiny izy satria andriamanitra zay torinay andriamanitra velona tompoko amena fifitosana miala ny olona matsy matetika tsy mino fakagana nefa izy a le fakagana de zao a tena reelina mianton'andriamanitra an'olona tena mivavo indrindra koa an'olona mpanompon'andriamanitra zay manana famasina-penana de fangagana avy amin'andriamanitra fangagana avy amin'andriamanitra de taonanao a ho tena anompan'andriamanitra mifangagana voaloha zay teneniko moa matetika de hoe ny fivamponao aloha miovafo jesosy ny ao eka nemba jesosy mivelonao a de anana fenana mandrakizay ianao ka dia raiso tanana ny hoavinao a tongava amin'ny fitorina filazantsara io a voninahitry ny tompo a ny 5 septembre 2025 eo a ny fokotaniny madera namotana izany a aondraitsika ny manao a izany a iranao mpitoroteny Patrick Hubert izany a riavana malala raha tonga ianao ny CSB2 namotana de mena tsimokely fotsiny ianao de ao zany terana malalaky zany a de tongava eto ny akonana de anompan'andriamanitra isika voninahitry ny tompo zany petsaka ny zavatra hitanay a de raha entiny témoignage eto daholo de beta be zany témoignage zany tamin'ny fitorina filazantsara zay nataonay tany a Rafalimanana kanjany Rafalimanana de satinany kely koa mbola meko anao amty ohatran'izao zavatra nataony andriamanitra tany ary mbola hipoetsaka noho izao koa ny zavatra iseo a ao amin'io a toerana zay anaovantsika manaraka io Tudo Jesus eu a fonte madame ti a menara Jesus Cristo tu para Nazareta Jesus dalam Jesus ya bukan dalam Jesus haleluya Tuhan kini salah nara Jesus
Voka amin'ny demôny. Miala anaran'i Jesosy, miala. 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 Miala anaran'i Jesosy, ny demôny miala. Manomboka amin'ny eo. Miala anaran'i Jesosy, miala. Miala. Miala, 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 miala. Miala anaran'i Jesosy. Miala anaran'i Jesosy. Ito ang kelis. Kelis na matuan kami sini. Miala. Miala anaran'i Jesosy. Miala anaran'i Jesosy. Miala anaran'i Jesosy. Miala anaran'i Jesosy. Soto tupo. Haleluya. 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 Punahan Tuhan Yesus. Sor Yesus berlasu. Soto tupo. FC sana FC. FC Yesus soto tupo. Soto tupo. Soto tupo. Soto tupo. Soto tupo. Nusa pamakaka cecenopa. Hai non sabat tare tupo. Punahan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Soto tupo. Soto tupo. Haleluya, haleluya. Soto tupo. Amin, amin. Amin, amin. Ona saya matam. Ona saya no saya. Ona. Kami amas bela mikrono. Himna na sonotyo. Jadi ada isu tadi. Ni sabat mandas na piana ba. Nakanan doa sih na chu. Siapa tahu apa kali sahabat itu? Haleluya. Haleluya. Voninahitra ho an'i Jesosy. Hitanao zany zay zao le izy. Ameko teo amin'ny azy maromafana ianao amin'ity fandarana ity. Mba isoin'Andriamanitra ny zava-mahagaga amin'ny fiainan'olona dia mba voavonjin'olona anana fiainana mandrakizay. Ka dia tsisy vidibidirana fitoriana filazantsara io tompoko a. Tsisy rakitra tatazana fa mifahatongavanao ny tena zava-dehibe dia voavonjy ny fanahinao. Voninahitra ho an'ny tompo rery any. Hiditra amin'ny sary fa enina isika dia inona ny hitatsika amin'ny sary fa enina dia maty ary le olona. Maty ny zanak'le olona zay efa nibebaka. Maty satria ny jaonina voalohany toko faharoa andininy fito amby folo ary mandalo zao fiainana zao tsy filany fa zay manao sitrapon'Andriamanitra ny maharitra mandrakizay. Mandalo zao fiainana zao tsy filany fa zay manao sitrapon'Andriamanitra maharitra mandrakizay. Maty ny zanak'izy mivady re dia mitomany izy ireo. Tomany izy ireo. Nefa ny zanany efa nanompan'Andriamanitra ry havana. Efa nanompan'Andriamanitra ny zanany io. Nanaraka ny Jesosy ny tao am-pony. Efa nilaza izy tamin'le fijorona teo aloha, tamin'le sary fahadimy teo hoe tsy araka aminareo intsony aho fa efa nanova Jesosy. Kanefa tsy maintsy tonga ny fahafatesana tompoko ahy dia maty ihany nefa izy. Hoy Joba 4:1 ny olona tera vehivavy dia vitsy amby sady fotom-pahoriana. 2 mitsonika tahaka ny voninkazo izy ka jenjaina ary melona tahaka ny aloka izy ka tsy mitoetra. Ry havana malala, melona tahaka ny aloka izy ka tsy mitoetra. Ka manasana aho mba hanompan'Andriamanitra velona dia hiova ny fonao. Voninahitra ho an'i Jesosy rery any. Hiditra amin'ny sary fahafito farany ary sika amin'izao fotoana izao. Dia inona ny hitatsika dia io amin'izay ary. Dia rehefa niatika ny fitsarana, dia io amin'izay rehefa tonga ny fitsarana dia mivaly ny fitsarana. Dia hoy Andriamanitra manao hoe tsara izany ireo mpanompo tsara sady matoky midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Dia nampidirina ny fiainana mandrakizay izy tompoka nandeha lalabe volamena izy. Nanao zay hoe fifaran'ny tsara, fifaran'ny olona tsara fanahy dia filanitra. Maniry fiainao any. Maniry fiainao mba hanompo an' Jesosy. Maniry fiainao mba hanompo an' Jesosy. Hoy ny Apokalipsy toko 2:20 be hoe ary lalambe teo an-tanàna dia tena volamena toy ny fitaratra manganoano. Ary andininy 9 asana Apokalipsy 2:20 ary manda ny vato jaspi ary ny tanàna tena volamena toy ny fitaratra madio. Ny manda ny vato jaspi ary ny tanàna tena volamena tahaka fitaratra madio. Ny fifarany tsara fanahy ry havana dia any an-danitra ny farany. Ka manasanao ary malagasy namako mba ho any amin'izany lavitra zany hanolo tena an' Jesosy tsara ny fahavelomanao. Ka na dia maty tanora aza le lehilahy teo a tena nanompo an' Jesosy marina izy a dia niditra fiainana mandrakizay izy. Engany
ho izany ny faranao raha mety anao voninahitra moa ho an' Jesosy ririana. Eto ampamarana dia anetana anao ary hoe manomana po an' Jesosy ry havana, raisy Jesosy mpamondro ny teninao manokana dia anana fiainana mandrakizay ianao. Aza mijery olona, aza mijery tsangan'olona, aza mijery zavatra hita maso, fa mijery an' Jesosy tompony finoana dia lanitra ny faranao. Nanasanao mpitoriteny Patrick Hubert, misy rim-bavaka eto isaky ny sabotsy amin'ny 9 ka hatramin'ny 12 dia ladiko amin'ny 9 ka hatramin'ny 12 na amin'ny 12 sasany eo. Eto amin'ity toerany lahady sabotsy zany atia Anosizato Atsinanana faharoa. Rehefa tonga eo amin'ny farany 157 mavomavo ianao dia eo Anosizato dia mitelefonia dia izao dia ho tonga aty ianao dia azo zavatra ianao. Betsaka ny olona zay nahazo zavatra tompoko tamin'ny vavaka zay nataonay. Ahiny jereo olona manarivony ka manasa anao raha tia azoko ianao tena mitonanao ao tena ho an' Jesosy ianao. Ovao ny faminanao manomboka androany, potika nota ny fiainanao, potika ny orinasanao, potika ny fianakaviana ny akonanao. Ny akabaizan'ny olona zay mangatapavaka amiko dia eo amin'ny fanambadiana mampirafy ny lehilahy na vehivavy makavadin'olona ariary dia amin'ny asako fivelomana. Zany nataony devoly anapotika ny fiainan'olona. Fa zao nefa mampanatenanao raha ohatra ianao mandray an' Jesosy ianao dia voalamina daholo ny fiainanao ry havana, voalamina daholo ny fiainanao manontolo, potipotika daholo ny devoly, tsy anelingelina anao ny satana, ravarava ny heriny maisina rehetrarehetra. Voninahitra ho an' Jesosy ririana. Ka dia zay ny afatra omeko anao manasa anao koa ho tonga amin'ny fiangonana Jesosy amonjy akaikinao indrindra izany. Ka dia ivavakitsika amarana ny fotoana amin'izao fotoana izao. Saotra tompo vita ny mission teto amin'ity toerany ity ianao mikasika ny fon'olona amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny saotra tompo. Amen. Ndreo fanahy solasan'ny devoly fandarana manokana eto amin'ny TNTV isaky ny alarobia amin'ny 7 alina. Fampianarana tenin'Andriamanitra atao anasananao izany, famonjena ataon'Andriamanitra mitsirairay avy, fagagana ataon'Andriamanitra mitsirairay avy raha manaiky an' Jesosy izy, fanasitranana men'Andriamanitra koa ho anao tsy hanavahana atokom-pinoana, tsy hanavahana sarangan'olona irahanao amin'ny rahalahy mpitoriteny Patrick Hubert Randrianarivony. Ndreo fanahy solasan'ny devoly araroty ny fotoana tompoko mba miarahatro fiainan'izao.